Aleluia, aleluia. Mbola faly miara-banareo tsiraray avy izay menadaha anio sabata faraika ambin'ny folo ny volana oktobra 2025. Ry avy amin'ny tompo anio isika dia andro fandraisana ny fanasan'ny tompo. Raha ohatra efa niomana ianao amin'ny toerana izay misy ianao dia rehefa vita batsea tamin'ny ranona joboka izany ianao dia afaka ianao mandray ny fanasan'ny tompo. Dia anisan'ny programantsika dia izahako mapibebaka dia zokerika no mandray ny amin'ny fotoana eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Sorantsika ny tompo lehibe ny amin'ny fotoanan'io ahafahantsika mbola miantso azy mivavaka midera azy. Raha ianao ny hira teo na ohatra tsy hainao ny hira dia manambarany amin'ny hoe miorena mafy tsara. Ry havana tokony tena miorina mafy tsara isika. Rehefa mihira ianao na mihaino hira fivavahana ianao manahoana no fandraisanao ilay hira. Sao dia sanatria ka ohatra ny hira izao tontolo izao fotsiny ihany. Mila mitandrina tompo. Tena tokony tena iorina mafy tsara isika ao amin'ny tompo satria izy no mijery ary mahita ny atao araka ny tononkira teo. Hitan'ny tompo anie ny ataontsika tsiraray avy hitany io. Ka tokony tsika tena hoe iorina tsara ao amin'i Jesosy ary hijoro tsara ao amin'i Jesosy dia hitany izay fiainantsika ny ataontsika dia ny tompo no manafaka antsika ary miaro antsika ihany koa. Mivavaka aloha isika alohan'ny isika teny avy amin'ny fanahy masina ny amin'ny teny fahabebahana rehefa avy eo. Vavaka tia hideran'Andriamanitra hiantso azy hankalaza azy ny amin'ny famindram-pony mbola ahafahantsika mifankahita toy izao. Izay menadaha mifankahita izany fa nareo tsy hitanay fa ahafahantsika izany amin'ny alalan'ny izao telefônina izao miresaka
manambara ny tompo ihany koa ary indrindra tena hoe manatona mitadiny Jesosy. Mivavaka isika tompoka hidirantsika an'Andriamanitra terana azy isika. Ray malala ho misaotra anao midera mankalaza anao ray satria ianao no tompony izao rehetra izao. Ianao no mpiazona izao rehetra izao ray malala ho. Ka indreto izay Jesosy miantso anao indray amin'izao sabata masina izao. Andro fitsaharana Jesosy. Ary io tompo dia andro fandraisana ny fanasanao. Ka mangataka aminao Jesosy amboary izay tsiraray avy. Atreo izay tsiraray avy Jesosy malala ho. Oka ianao tompo tena hijery zanakao Jesosy ka handray ny fanasanao Jesosy so amin'ny fanamelohana Jesosy. Fa kosa Jesosy amin'ny fanadiovana ao anay Jesosy ary kotompo anasitrananao anay Jesosy ary no ny fitiavanao. Jesosy malala ho. Mangataka anao izay Jesosy hanatrika anay tsiraray avy amin'ny toerana izay misy anay. Mangataka ny fanahy masinao ihany koa. Oka ianao fanahy masina hiasa eto. Oka ianao ampitelana mianadahy. Oka ianao ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy handray izay rehetra tianao ambara eto. Ka ny voninahitra ho anao ray malala. Oka ianao ampangina ny kotaba rehetra Jesosy fa oka ianao tompony ho hiasa eto ary ny ranao tompo handrafitra anay tsiraray avy ary izao fitaovana izao amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Misaotra tompo. Aleluia. Amen. Amen. Raisitsika ny ten'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra izany izay ho raisitsika an'io amin'ny fampibahan'ny fanahy masina antsika dia amin'ny bokin'ny Lioka. Lioka 3:30 andiny 2:20 ka hatramin'ny andiny 30. Lioka 3:30 manomboka ny andiny 2:20 ka hatramin'ny andiny 30. Dia tonga dia afaka homaninao koa ny verset anankiray ao amin'ny Korintianina 1. Korintianina 1 3:9 andiny 7 ka hatramin'ny 1:10. Korintianina 1 3:9 andiny 7 ka hatramin'ny 1:10. Itsika aloha ny amin'ny bokin'ny Lioka 3:30 andiny 2:20 ka hatramin'ny 30. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra eto amin'ny Baiboliko dia mivaky toy izao hoe ilay varavarana ety. Andiny 2:20. Nandeha nitety tanàna sy vohitra Jesosy ka nampianatra sady nandroso akany Jerosalema. Dia hoy ny olona iray taminy, Tompo, moa vitsy fa no hovonjena. Ary hoy izy tamin'ny olona, nisisia hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Raha vao mitsangana ny tompon-trano ka manidy ny varavarana ary mijanona eo alatrano ianareo ka manomboka mandondona ny varavarana ka miteny hoe, Tompo, voay izahay, dia hamaly izy ka ilaza aminareo hoe, tsy fantatro na havitaiza ianareo. Ary amin'izany ianareo dia ilaza hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Fa izy teny aminareo hoe tsy fantatro na havitaiza ianareo, mialà amiko ianareo rehetra mpanao eloka. Ary azafady, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify rehefa mahita any Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Fa ianareo kosa dia voaroka any ivelany. Ary ho tonga ny avy any antsinanana sy ny avy any andrefana ary ny avy any avaratra sy ny avy any atsimo ka hipetraka hisakafo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy izay farany no ho voalohany ary izay voalohany ho farany. Amen. Ry havana, mampatahotra ny teny ny fanahy masina antsika ny tena mampatahotra satria manambara ana olona milaza hoe mpivavaka hoy aho, satria mahasamy teny amin'ny Jesosy hoe tompoko tompo. Nefa ny tompo dia manambara aminy hoe tsy fantatro akory ianareo.
io mbola afaka raisinao koa ao vakianao miadana ao amin'ny Matio toko 7 afaka raisinao fotsiny verse fa tsy ho vakiantsika fa ao amin'ny Matio toko 7 mifandray mitovy amin'io tantara io. Matio toko 7 eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 afaka raisinao koa io. Dia raisitsika zany ny atao amin'ny Lioka toko 7:30 dia ho vakiantsika io ten'Andriamanitra io dia azavainy fanahy masina zany. Hoy ny teny tompo vakiako amin'ny anarany averiko indray mpandeha dia izay ijanonany fanahy masina. 9:20 nandeha nitety tanàna sy vohitra Jesosy ka nampianatra sady nandroso akany Jerosalema. Amen hatreo aloha. Eto zany Jesosy dia izy zany mitety tanàna sy vohitra ry havana. Tena hoe ny tompo zany dia mandeha amin'ny tanàna, mandeha amin'ny vohitra, manambara zany ny filazantsara dia izy zany. Izany hoe na tonga avy aty ambony tany dia hamonjy ny fanahintsika. Tsy mitsahatra zany ny tompo, tsy mitsahatra satria fa passé, tsy mitsahatra zany ny tompo nanambara azy amin'ny zay toerana nandehanany zany. Mazava be mihitsy hoe nandeha nitety tanàna sy vohitra Jesosy ka nampianatra sady nandroso akany Jerosalema. 9:20 ary hoy ny olona iray taminy, azafady, dia hoy ny olona iray taminy, Tompo, moa vitsy va no hovonjena? Eo zany dia manontany zany le olona anankiray tamin'i Jesosy hoe moa ho vitsy va no hovonjena? Dia jerevo navaliny Jesosy ary hoy izy tamin'ny olona, misisia hiditra amin'ny varavarana ety ianareo fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Amen. Eo le mampatahotra eo. Ety ny atao hoe ety dia tery, varavarana tery zany. Misisika zany ny olona, misisika zany olona hiditra amin'ny varavarana tery. Alaivo sarin-tsaina mihitsy alaivo sarin-tsaina mihitsy misisika. Olona firy no misisika eo? Olona firy no misisika eo amin'ny varavarana tery? Hitantsika zany le varavarana. Dia miteny ten'Andriamanitra hoe misisia hiditra amin'ny varavarana ety ianareo fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Amen. Maro ny mitady hiditra ny varavarana ety mankany an-danitra io. Ao amin'ny Matio ihany manambara an'io koa. Matio toko 7 afaka vakianao 9:13 ka hatramin'ny 14:12. Varavarana ety dia mankany an-danitra io, lalana mankany an-danitra io. Varavarana lehibe dia mankany amin'ny fahaverezana io, any amin'ny afo be io. Maro zany ny olona misisika. Mibebaka antsika rehefa avy eo tompo. Maro ny olona misisika hiditra amin'ny varavarana tery izany. Ataoko hoe tery amin'izay mazava be koa amin'ny olona sasany izay tsy mahazo ilay teny hoe ety. Amin'ny varavarana tery nefany tsy ho tafiditra. Tsy ho tafiditra. Ry havana. Mety misy mihitsy ny maratra satria tena hoe fanosika hiditra varavarana tery fa tsy ho tafiditra. Izany hoe mahalala fa Jesosy no mpamonjy satria izy no varavarana, izy no vavahady idirantsika any an-danitra. Izy no varavarana idirantsika ny lanitra, Jesosy izany. Raha tsy mandeha amin'ny tompo isika mankany amin'ny tompo isika dia tsy ho tafiditra ny lanitra. Izy no mampisokatra ny varavarana ny lanitra io ho antsika, tafidirantsika any. Fa raha ny tompo no manidy dia tsy tafiditra isika satria izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ilay lalana mankany an-danitra. Ry havana, mila isika matsapa tsara. Ary ny ten'Andriamanitra koa misy manambara hoe tsy adidoko hoe verset hoe izy no vavahady idiran'ny olona, izy no vavahady. Ka tokony tena mitandrina isika. Fa raha ohatra isika ka hoe mahafantatra ny tompo, mahita ny tompo nefa isika tsy ho tafiditra any an-danitra dia tena ontsa indrindra. Ontsa indrindra. Eto mazava tsara ny ten'Andriamanitra hoe misisia hiditra amin'ny varavarana ety ianareo fa hoy aho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Ry havana. Enga anefa tsy ho isika izany.
Engintsika ilay tena hoe hibebaka marina tokoa rehefa be ka mba ho anisany ho tafiditra ny vavahady any an-danitra, mba ho tafiditra ny lanitra. 9 raha vao mitsangana ny tompontrano ka manidy ny varavarana ary mijanona eo alatrano ianareo ka manomboka mandona ny varavarana ka miteny hoe tompo voay izahay, dia amaly izy ka ilaza aminareo hoe tsy fantatro na avy taiza ianareo. Amen. Hitanareo sa tena zavatra mampatahotra izany. Eto izany dia manambara fa i Jesosy ilay mitsangana io. Rehefa mitsangana Jesosy ka manidy ny varavarana, rehefa hidy amin'izay varavaran'ny lanitra io, satria mbola misokatra izy izao ny amin'ny fanomezam-pahasoavana, famindram-po farany alohan'Andriamanitra hanidy ny varavaran'ny lanitra, satria vita hatreo ny famindram-po. Dia ho avy Jesosy iseho amin'ny rao alanitra, dia izay olona vavaka tsy matotra tsara ten'Andriamanitra dia anisan'ilay teny hoe tompo. Ity Jesosy, na minany tamin'ny anaranao Jesosy, na nidroaka devoly tamin'ny anaranao Jesosy, izay ny amin'ny Matio 7. Nanao asa lehibe tamin'ny anaranao Jesosy, dia hoy efa ny tompo hoe tsy fantatro akory ianareo. Tsy fantatro akory ianareo. Ry havana, verimaina foana izany izay rehetra nataon'ilay olona. Verimaina foana. Ary zava-doza dia ho hitanao ny hafarany. Dia eto ny tompo izany dia nambara mihitsy hoe, dia ity izany ilay olona hoe azafady hoe tompoko voay izahay, dia amaly izy ka ilaza aminareo hoe tsy fantatro na avy taiza ianareo. Tsy fantatry ny tompo mihitsy izany na avy taiza izany ilay olona. 9 ary amin'izay ianareo dia ilaza hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Amen. Hitanareo izany tena hoe olona nahita an' Jesosy ohatra antsika ihany koa, na tsy nahita ny tompo nandehandeha tahaka tamin'ny andron'ny ireo apôstôly ary isika tamin'ireo mpianatry ny tompo, fa tsika mahalala ny teny izay raisintsika, ny mirakla izay azontsika, mahafantatra tsara ny tompo Andriamanitra isika. Rehefa tena mihaona amin'ny tanteraka ianao na anatin'ny nofy io, anatin'ny fahitana io dia tena tsapanao hoe lehibe ny tompo. Ny tompo ry havana dia manambara, miezaka izy amintsika tsirairay avy ampahafantatra antsika hoe eo izy. Fa matoa izay ny olona anankiray tsy mahazo mihitsy hoe présence, hoe mahatsapa hoe eo ny Jesosy dia mbola tsy mitady ny tompo izany ianao. Fa rehefa tena mitady azy tokoa ianao amin'ny fonao manontolo sy fananao manontolo dia tena tsapanao hoe eo Jesosy. Izay no mahatonga ten'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Lioka 7:20 eto manambara ny 5:20 hoe Jesosy no niteny hoe raha vao mitsangana ny tompontrano ka manidy ny varavarana ary mijanona eo alatrano ianareo ka manomboka mandondona ny varavarana ka miteny hoe tompo voay izahay, dia amaly izy ka ilaza aminareo hoe tsy fantatro na avy taiza ianareo. Amen. Ry havana, mampatahotra izany. Enganie mba tsy ho tonga amintsika izany. Enganie mba tsy isika no ahazo ny teny hoe tsy fantatry ny tompo isika. Niezaka ihany nefany tsy fantatry Jesosy rehefa tonga ny fotoana. Dia eto 9:20 dia hoe ary amin'izay ianareo dia ilaza hoe nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay, ary nampianatra teny an-dalambenay ianao. Amen. Ry havana, mila mitandrina isika mba tena hiaina tokoa araka ny sitrapon'Andriamanitra, mba ho fantatsika rehefa tonga ny andro farany. Dia hoy ny 10:20 hoe fa hiteny aminareo hoe, Jesosy izany io teny amintsika hoe tsy fantatro na avy taiza ianareo, miala amiko io ianareo rehetra mpanao eloka. Amen. Ry havana, raha mbola manota isika, raha mbola miaina anatin'ny fahotana isika, raha tsy mety mankatoa ny tompo isika fa manao izay tiantsika atao foana, dia ho avy ny fotoana rehefa eo amin'ny tompontsika dia hoy ny tompo hoe miala amiko ianareo rehetra mpanao eloka. Ry havana, ho avy anie izany fotoana izany.
engane ka tsy ho avy amintsika anie zany teny izany. Engane mba tsy ho verimaina foana ny fotoana tadiavanao amin'ny tompo eto na koa amin'ny toerana misy ianao. Mba tsy ho tonga amintsika io teny mafy hoe miala amiko ianareo rehetra mpanao eloka. Mibebaka antsika rehefa avy eo. 9:20. Ano isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify rehefa mahita any Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ianareo kosa dia voaroka any ivelany. Amen. Ry havana zava-doza. Misy zany ny olona eto voambara eto amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny afo be, io ilay toerana hoe isy ny fikotroanify zany sy koa ny toerana feno zany tomany afo be. Afo be ho tompo. Avy eo amin'ny afo be ny olona mahita ny ery an-danitra ery. Raha fantatrao ny tantaran'ilay mpanan-karena sy Lazarosy. Nahita ilay mpanan-karena any Lazarosy teo an-tratrany Abrahama. Hitany. Izay nahatonga anazy nangataka hoe angataka amin'ny Abrahama mba nitondro tanany Lazarosy nagotin-drano kely fotsiny ary mba tsy hampamay etaeta an'ilay mpanan-karena anatin'ny afo be. Dia ny olona zany anatin'ny afo be dia mahita eny amin'ny lanitra, eny ambony eny. Aleloia. Jereo ny tompo manambara eto hoe eto zavatra miafina anankiray sy ny fanahy masina eto. Teto Jesosy izy anambarany ity dia fantantsara fa efa any an-danitra izany ireto olona ireto. Jerevy tsara. Hoy ten'Andriamanitra eto hoe 9:20 hoe any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify rehefa mahita any Abrahama, any zany zay Abrahama any an-danitra, sy Isaka, any koa zany zay Isaka zany any an-danitra koa, ary Jakoba koa sy ny mpaminany rehetra, mpaminany rehetra zany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Itony ten'Andriamanitra hoe fa ianareo kosa dia voaroka any ivelany. Amen. Ry havana, efa tafiditra any izy ireo. Ahoana moa tsika no tsy hiezaka hiala koa amin'ny ratsy rehetra? Vitan'izy ireo ve dia tsy vitantsika? Reseho ny nofinao, reseho ny filany nofinao, ahetreo ny nofo tompo. Aza saina mibaiko tsony ny fanahinao, fa reseho ny nofo dia ho tafiditra any an-danitra koa isika. Arao Jesosy 9:20. Ary ho tonga ny avy any antsinanana sy ny avy any andrefana ary ny avy any avaratra sy ny avy any atsimo ka hipetraka hisakafo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro misy izay farany ho voalohany ary izay voalohany ho farany. Amen. Ry havana, mbola tsy tara isika. Mbola tsy tara isika satria mbola eto ny fotoana iainantsika zao dia mbola fanindram-pon'ny tompo zao. Mbola ahafahantsika miantso an Jesosy, miova ary miezaka manantona ny tompo. Mbola fotoana zao hibebahantsika, hiovantsika dia mbola mamindra Jesosy. Tery ny lalana, hitantsika tsara zavatra miseho eran-tany. Tery ny lalana mijoroa, aza variana amin'ny zavatry ny tany intsony. Fa lalana tery makany an-danitra dia vitsy ny mandeha amin'io, fa maro mandeha amin'ny lalana malalaka lehibe. Mivavaka ho an'ny olona ny ataonao, mijoro dia mivavaka ho an'ny olona. Fa mijoroa ary ny fanahinao dia ampaherezo ao amin'i Jesosy. Vakitsika amin'izay ny ao amin'ny Korôntiana 1, Korôntiana 1 toko 9, 7 ka hatramin'ny 1:20. Eto amin'ny Korôntiana 1 toko 9 dia manambara ny amin'ny hoe ny olona tsy marina dia tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Teo tsika dia nahazo ny teny mazava tsara ny amin'ny hoe nisy antso hoe tompo, nefa tsy ho tafiditra ny lanitra satria tsy fantatr'Andriamanitra akory. Na dia hoe miantso hoe Jesosy, Jesosy aty aho.
mafy be zao re tsy fantatry ny tompo akory nefa nanao ny asa dia ty ambony tany. Inona moa ny antony? Maro be ten'Andriamanitra manambarany amin'ny fitondran-tena tsy mety momba ny fiainana zany izay henan'olombelona amin'ny nofo avokoa io, anofo avokoa io. Ty santionany fotsiny ty omeko ty. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko 9 dia miomana antsika hibebaka 9:7-10. Fakiko ny teny anaran'ny Jesosy Tompo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo fa ny mpijangajanga, ny mpanomposampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny fatrapitiarena, ny mpimamo, ny mpanalabaraka olona ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nao amasinina ianareo, efa nao amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Amen. Ry havana, raha voatoetra ny nofo vakiantsika teo, tsy raisiko tsiraray satria manjary lavabe. Raha vao miaina araka ny nofo isika fa tsy mandeha araka ny fanahy dia mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto hoe tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra. Arak'ilay teny raisitsika teo tao amin'ny boky Lioka teo, fa na hiantso hoe tompotompo voay izahay dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy. Efa nataoko tito ny témoignage anankiray amin'ireo efa betsaka nivoaka ny amin'ny zanako vavy nahita ny amin'ny fampiakarana ho any an-danitra. Izy zany nampiakarina tamin'izay dia hitany izy zany napetraka tao an-danitra mihitsy eo amin'ny lanitra io. No napetraka tamin'ny lanitra io zany izy tany an-danitra tany dia nidy ny lanitra, nidy ozy izy tsisy faritra akory, ohatra hoe tsy nisokatra, ohatra hoe tsy nisokatra. Ry havana, rehefa idy ny lanitra araka ny teny tao amin'ny Lioka teo dia vitatreo. Vitatreo ho avy Jesosy, ho hisy ny tsy tafakatra. Mila mibebaka isika, mila miova isika. Ary ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo 12:12 tapany faharoa dia hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Ry havana, mila antsika miova, mibebaka, miova tanteraka. Ny fombafomba rehetra na ny fijery, na ny fiteny, na ny famindra, ny ninona io dia mila miova. Ny amin'ny fo koa mila miova. Tsika anie hitsara anjely, hitsara anjely rehefa tonga ny fotoana. Eo amin'ny Korintiana voalohany ihany 9:7. Mazava be ten'Andriamanitra eto. Korintiana voalohany toko 9:7. Bakeo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika, maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Amen. Ry havana, hitsara anjely. Ianao mbola tsy hita anjely angambany, na mety efa nahita ianao. Fa na izara matahotra mahita anjely, tsy akory hoe mampatahotra hoe ohatran'ny hoe zavatra mampatahotra, fa tena hoe hoavana ary zavatra lehibe zany. Tena hoe anjely masina avy any an-danitra. Anjely avy any an-danitra. Anaty nofy fotsiny nahitako, anaty nofy. Ry havana, goavana ny anjely ary tsy takatra heverina. Nefa antsika hitsara anjely. Apetrao aminao ny fanontaniana. Zaho mipetraka amin'ny tenako ihany koa. Ahoana ny ara-panahinao? Ahoana ny ara-panahiko? Mendrika ve tsika hitsara anjely? Mendrika ve hitsara anjely? Mendrika ve tsika hitsara anjely? Ry havana, aza miteny hoe tsy mendrika aza kosa ve? Aza manambany ny fanan'Andriamanitra ao anatinao rehefa zanak'Andriamanitra ianao. Mijoro satria olon-lanitra ny isika. Aza manaosa ny fanahin'Andriamanitra izay nomeny Tompo anao. Mijoro dia miova. Mampahery anao aho. Mijoro dia miova. Satria ho avy ny fotoana hitsarantsika anjely
rehefa tena mahajoro hatramin'ny farany isika. Araka ny teny teo tadidiko tsara ny teny vakintsika teo. Ny farany ho voalohany ary voalohany ho farany. Mbola misy zany ny fotoana. Mbola misy ny fotoana iovanao anio. Andohany ka hibebaka isika tompo. Dia inan'izay tsika androaka ny fanahy ratsy rehetra, raisy ny autorité any lanitra, raisy ny hery avy any an-danitra, roay aza matahotra. Roay ny devoly dia ndositranareo izy araka ten'Andriamanitra. Roay izy aza vela-koro manatokatona anao. Roay izy dia alefatsy any amin'ny elo any, izay ny ataonao. Averao any andavaky ny elo. Roana aminaran'i Jesosy anefa ny. Fa aza atao hoe roana dia vela fotsiny fa manjary verina ihany izy fa averana andavaky ny elo, izay ny atao. Androany tsika dia hivavaka, dia aveo tsika androaka devoly dia angataka ny fanahy masina dia raisiny sokerika any amin'ny fandraisana fanasany tompo. Andao tompoko, androany tsika natrehan'i Jesosy any. Hitondra ny fahotantsika tsiraray avy. Eto amin'i Jesosy ny fahotanao. Ianao no mahalala ny fahotanao. Za tsy mahafantatra izay mombanao, ny tompo no mahalala. Mangataha famindrapo amin'i Jesosy. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy mandoaly fa tompo eo anatrehan'ny seza fiandriananao. Jesosy misaotra ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay teo. Misaotra tompo satria izay izao Jesosy dia tsy mendrika akory Jesosy eo anatrehanao. Nefa tompo ny teny nomenao Jesosy dia hitsara anjely izahay. Oh Seigneur, hitsara anjely izahay. Tompo, mamindrafo aminay zanakao tsiraray avy izay tonga ato, izay mbola iainany koa Jesosy izao fotoam-bavaka izao. Mamela Jesosy ny fahotanay satria Jesosy tsy mendrika izao. Tery ny lalana tompo mankany an-danitra. Tery dia tery. Ka maro Jesosy no reraka eny an-dalana. Mamindrafo aminay Jesosy, mamela ny elokay. Mifona tompony amin'ny fisainanay tsaraka ny sitraponao. Diovy ny sainay Jesosy mba adio eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny fisainanay tsiraray avy. Diovy tompo mba akatoanao, mba hisaina ny lanitra Jesosy, fa tsy hisaina ny tany. Tompo malala tafinerinao zay Jesosy mba haresy Jesosy ny fahavalo rehetra. Diovy Jesosy ny sofinay amin'izay norenesinay Jesosy, izay teny rehetra tsy araka ny sitraponao tompo eny ny sofinay. Na ny hira zao tontolo izao koa Jesosy, diovy ny sofinay Jesosy. Mifona Jesosy ny amin'ny sofinay. Mifona tompo, sasao amin'ny ranao. Eo koa Jesosy ny masonay, ny fijerinay tompo, mijery zava-poana Jesosy. Mamela Jesosy anay. Diovy tompony amin'ny fijery miavonavo. Diovy Jesosy ny masonay fijery ny tsaratsara. Tompo malala diovy ny masonay tompo amin'ny fijery zava-poana Jesosy. Amin'ny fijery mangarongaroka Jesosy. Mifona Jesosy. Mifona tompo, sasao ny masonay. Mba ho maso mendrika Jesosy eo anatrehanao. Alaonay tompo ny maso mianjonanjona. Ny maso zao tontolo izao Jesosy malala afao aminay izany. Ny fijery tsy mendrika Jesosy afao aminay izany. Tompo malala sasao ny masonay, mamindrafo aminay. Tompo, eo koa Jesosy ny vavanay. Ny vavanay tompo, ny fiteny avoaka vavanay tompo. Mifonanay aminao. Tompo malala mifona izay. Diovy Jesosy amin'ny ranao ny vavanay. Ny molotray tompo ny lelanay. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Mba adio Jesosy. Sasao tompo ny lelanay. Ny vavanay Jesosy. Mba hiteza afa-tsoa mandrakariva. Eo anatrehanao. Eo anatrehan'ny olona rehetra. Sasao tompo ny vavanay Jesosy amin'ny ranao soa. Ampenarina Jesosy hiteny araka ny sitraponao. Ampenarina tompo mba ho mendrika eo anatrehanao. Sasao Jesosy ny vavanay. Sasao amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Mba tsy teniteny foana. Mamindrafo Jesosy. Mamela ny elokay Jesosy. Mamindrafo ny zanakao tsiraray avy Jesosy. Ampenarina tompo hiteny Jesosy. Izay mendrika Jesosy. Mba tena ho mpanompo mendrika tokoa izay tsiraray avy. Amboary Jesosy. Amboary tompo. Mba adio. Adio ampoko Jesosy. Ny fonay Jesosy. Ny fonay tompo sasao amin'ny ranao soa. Mifona aminao Jesosy. Ny amin'ny fo feno fahatezerana. Ny amin'ny fo
feno fimenomenomana Jesosy satria vao anatin'ny fo avokoa izany rehetra izany. Mifona Jesosy mifona Tompo, diovy ny fonay Jesosy. Diovy ny fonay Jesosy mba hadio. Sasao amin'ny rano soa ny fonay Jesosy. Satria Tompo lapanao, tepolinao ny fonay Jesosy. Sasao ny fonay omendrika ho anao. Sasao ny fonay Tompo anjakao. Anjakao Jesosy. Omendrika ho anao. Jesosy malala ho. Eo koa Jesosy ny tananay. Izay noraisinay Tompo tsy araka sitraponao. Diovy ny tananay Jesosy amin'ny rano soa. Mamindra fo aminay. Sasao ny tananay Jesosy. Sasao amin'ny rano. Ny tongotra koa Jesosy sasao amin'ny rano. Izay nandehananay tsy araka sitraponao. Okanao Tompo anadio tongotra afinao Jesosy. Amin'ny afinao, amin'ny ranao. Diovy Tompo tongotra amin'ny rano soa. Tompo malala ho. Ny taovanay manontolo. Sasao amin'ny rano Jesosy. Sotronay Jesosy ny ranao. Sotronay Tompo ny rano Jesosy anadio Jesosy anatin'ny taovanay tsiraray avy. Sasao zay Jesosy amin'ny rano soa. Sasao Jesosy ny taovanay manontolo amin'ny rano soa. Mamindra fo Jesosy. Mamindra fo Jesosy malala ho. Diovy amin'ny rano zay. Diovy amin'ny rano Jesosy malala ho. Tompo malala ho. Mifona koa zay Jesosy malala ho. Ho an'ny Malagasikara. Amin'ny gasy rehetra Jesosy. Mifona Tompo ho an'ny Madagasikara Jesosy. Mifona ho an'ny gasy rehetra Jesosy. Eran'ny Madagasikara. Mifona Tompo ho an'ny gasy rehetra eran-tany ihany koa Jesosy. Mamindra fo amin'ny tandrazanay Jesosy malala ho. Amboary Jesosy ny tandrazanay. Amboary Jesosy ny gasy tsiraray avy. Mamindra fo re Jesosy. Mamindra fo an'ny Malagasy tsiraray avy ianao. Mibebaka zay Jesosy ho an'ny tandrazanay. Mibebaka zay Tompo ho an'ny tandrazanay malala Jesosy. Ianao Tompo ka hitrantsehatra Jesosy. Andamina Jesosy. Izay mikototona rehetra Jesosy. Izay potika sy rava Jesosy no Tompo andamina Jesosy ny tandrazanay. Mangataka ny famindramponao. Mangataka ny famelanao Jesosy ho an'ny gasy rehetra. Mangataka aminao Tompo. Okanao Tompo ampiarina indray Jesosy ilay tandrazanay malala Jesosy. Mangataka ny famindramponao. Jesosy malala ho. Ianao efa niteny fa roay ny devoly indrosanareo izy. Karaha izay Tompo ny fahefana. Raisinay ny fahefana sy ny hery. Ka hitsanga zay Jesosy androaka ny asan'ny fahavalo rehetra. Ka amin'ny ranao Jesosy Nazareta mitsangananay. Ka androany ny asa maty Satana rehetra. Miala ianareo ny asa maty Satana dia miala dia dorana amin'ny rano Jesosy tsy manan-kely tsy manam-pahefana fa dorana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinareo. Ny asa maty Satana rehetra. Dorana amin'ny rano Jesosy davaky ny hely ny plasinareo. Miala ny devoly Jezebela tena amin'ny rano Jesosy. Miala totonkatranoko. Miala amin'ny tenanay miala Andriamanitra reo. Tena amin'ny rano Jesosy. Miala reo devoly Lucifera. Dorana amin'ny rano Jesosy. Ravana amin'ny rano Jesosy. Miala tokantranonareo miala koa amin'ny tenanay. Miala nasan'Andriamanitra koa nareo oentina tanareo. Davaky ny ilanao Lucifera. Efa resanao tsy manan-kely tsy manam-pahafanana. Efa resanao. Dorana amin'ny rano Jesosy. Miala devoly Belzebuba. Tena amin'ny rano Jesosy. Ravana amin'ny rano Jesosy. Miala ianao tsy manan-kely aminay. Efa resanao. Tapahana ny tandroko Belzebuba. Tapahana ny tandroko Belzebuba. Atsipany davaky ny miala ianao tsy manan-kely tsy manam-pahefana fa dorana amin'ny rano Jesosy. Dorana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinao. Miala ny devoly mpitondra aretina rehetra. Miala amin'ny ankonako. Miala amin'ny tenako. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Dorana amin'ny rano Jesosy. Ravana amin'ny rano Jesosy. Ny devoly mpitondra aretina dia tena amin'ny rano Jesosy. Miala nareo godana rehetra zay volovonareo davaky ny hely ny plasareo. Tena amin'ny rano Jesosy. Ravaravana amin'ny rano Jesosy. Ravaravana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinareo. Tena amin'ny rano Jesosy. Tsy manan-kely tsy manam-pahefana. Miala koa ny devoly mpitondra fanaratsy rehetra. Dorana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinareo. Davaky ny hely ny plasinareo. Devoly mpampiady rehetra miala. Dorana amin'ny rano Jesosy. Miala devoly mandravana isan'Andriamanitra. Tena amin'ny rano Jesosy. Ravana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinareo. Miala devoly mpanimba tokantrano rehetra. Dorana amin'ny rano Jesosy. Ravana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinareo. Miala nareo devoly tsy fankatiavana rehetra. Dorana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinareo. Devoly ny avinavina. Miala nareo. Miala amin'ny tokantranonay tsiraray avy. Dorana amin'ny rano Jesosy. Ravana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinareo. Any plasinareo tsy manan-kely aminay. Miala devoly ny accident. Dorana amin'ny rano Jesosy. Ravana amin'ny rano Jesosy. Davaky ny hely ny plasinareo. Miala nareo. Miala devoly araka fahafatesana. Tena amin'ny rano Jesosy. Ravana amin'ny rano Jesosy. Miala tokantranonay.
tokantranonay, miala amin'ny ankonanay, miala dia vola fahafatesana, miala nareo, dorona amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, ravaka ny hery plasy ireo tsy manakely, tsy manafahefana, efa resy nareo, miala koa izy matin'ny satana, ny amin'ny sekre rehetra ny ambadibadikany, izay planina rehetra ataon'ny fahavalo any, andravananay dia tsisy ambiny za fa fodoraina amin'ny rano Jesosy, fodoraina amin'ny rano Jesosy, ravaravarina nareo, ny programa tadedravan'ny fahavalo dia tsy ambinina fa potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, tsy manakery, tsy manapakana an'izay fa resinareo, ravaka ny hery ny plasinareo, satana any ny plasinareo, miala dia volony menarana ela, hitsakitsahana menarana ela, torona amin'ny rano Jesosy, hitsakitsahana amin'ny afony lanitra, torona amin'ny rano Jesosy, torona amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, miala menarana ela, efa resinareo, potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, efa resinareo, miala dia volony dragona, torona amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, potena amin'ny rano Jesosy, ravaka ny hery dia volony dragona, potena amin'ny rano Jesosy, ravaravana amin'ny rano Jesosy, ravaka ny hery ny plasireo tsy manakery, tsy manapakana, miala miankonanay, miala koa dia volony famopotsampy rehetra, ny sampo ny tsotsoka tokantranoko tato, roay ny sampo sy tafiditra tokantranonao toerana misy anao any roay amin'ny rano Jesosy, miala dia volony famopotsampy, izay tsotsofoka tato, ny produit tafiditra tato, ny fofona maimbo rehetra zany dia potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, miala nareo, tsy manakery, tsy manapakana izay petrapetraka tamin'ny fitafinay, izay petrapetraka tamin'ny dia potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy, rano Jesosy mandravarava, ny sampo rehetra tafiditra tato, rano Jesosy mandravarava, ny sampo rehetra izay petrapetraka tsy manakery, tsy manapahefana, ravana amin'ny rano Jesosy, miala dia volony mpamosavy, dia volony mpamosavy izay manafika amin'ny écran koa dia fodoraina amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, potena amin'ny rano Jesosy, tsy manakery, tsy manapahefana samy fahavalo, blocage rehetra ravana amin'ny rano Jesosy, ravaka ny hery ny plasinareo, miala dia volony mpamosavy, ravaka ny hery ny plasinareo, ravaravana amin'ny rano Jesosy, dia volony blocage ravana amin'ny rano Jesosy, potena amin'ny rano Jesosy, ravaka ny hery ny plasinareo, tsy manakery, tsy manapakana, efa resanareo, dia volo manakana ny fitahiana rehetra zany ny amin'ny rano alanitra eny, dia potena amin'ny rano Jesosy, pana amin'ny sabatra, ravana amin'ny sabatra tompo, rano Jesosy mandravarava, rano Jesosy mandravarava, potena amin'ny rano Jesosy, ravaka ny hery ny plasinareo, tsy manakery, tsy manapakana, efa resanareo, efa resanareo, efa resanareo, ranao Jesosy mandrafitra angataony, rano Jesosy andakotranao, akofy amin'nareo sy tompobalalao ka ranao tompo andakotranay tsiraray any, akofy amin'nareo sy tompobalalao vilanao Jesosy ranao tompony ilainay, akofy amin'nareo Jesosy marany ny tokantranonay, ny efitra rehetra, ny tranonay, ny tenanay tompo, ny ranao Jesosy rano Jesosy ka andakotranay tompo, akofy amin'nareo tompobalalao misotranao Jesosy malalay, mankasitraka Jesosy amin'nareo tompo andakotranay Jesosy, ny tenanay momba aman'ity, misaotra Jesosy dia mandroatra tsy angataka ny fanahy masina, efa foana zao ny anatintsika, efa lasa ny fahavalo dia angatao ny fanahy masina, ameno anao, satria rehefa foana ny trano anankiray araka ny tenin'Andriamanitra, ka raha ohatra ka tsy feno fanahy masina isika dia ny fahavalo iverina, mitondra namana fitofito azy, ka angatao ny fanahy iray hitoetra ao anatinao, angatao izy toetra ao anatintsika. Fanahy masina malala hoe indretra izay mangataka anao, mangataka fanahy masina, fenoy anao izay tsiraray avy, oky anao ameno anay tsiraray avy, fanahy masina iray malala hoe enao rery ihany no afaka manjaka ao anatinay, ka mangataka ny fahafinona avy aminao fanahy masina hoe fenoy anao aho amin'ny loko hatramin'ny faladiako, oky anao ameno anay mitafotafo fanahy masina, mangataka fahafinona avy aminao fanahy masina hoe fenoanao izay fanahy masina hoe ray malala ho fenoy izay ray malala ho ny fanahinao, fanahy fiton'Andriamanitra, oky anao ameno anay, oky anao ameno anay, fanahy fiton'Andriamanitra velona ho fenoy anao izay, ny fanahy ny fahendrena fenoy anao izay, fanahy ny fitiavana fenoanao izay, fanahy fahazavan-tsaina fenoanao izay, fanahy ny fahatakarana fenoanao izay, fanahy mpisolo vava fenoanao fanahy masina ho, milanao izay fanahy iray, milanao izay fanahy masina ho, milanao izay, oky anao anolo-tsaina anay koa, fenoy izay fanahy masina ho, ampianary izay, avozy izay, fanahy fiton'Andriamanitra ho, milanao izay, fenoy anao izay fanahy masina, oky anao hiboiboika ao anatinay, oky anao ameno anay, oky anao ameno anay, oky anao ameno anay, oky anao anavao anay, oky anao anavao anay, fenoy izay fanahy masina, fenoy izay milanao izay fanahy masina, milanao izay fanahy masina malalao, mankasitraka anay, oky anao andoro ny loharanoko rehetra rehetra anatin'ny taovanay, oky anao andoro amin'ny afinao rehetra rehetra izay anatinay tsiraray avy, oky anao anasitrana tanteraka anay tsiraray avy amin'ny loka hatramin'ny faladia, fanahy masin'Andriamanitra ho milanao izay, ka misaotra fanahy masina,
Isaotra fanahy masina. Rehefa fanahy iray. Fanahy tsara indrindra ary masina indrindra. Mankasitraka fanahy masina iny. Aleluia. Amen. 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 Saotra ny tompontsika amin'ny tapany voalohany izay vita dia tonga dia mametraka veloha aminareo ako dia omeko ny zokerika ny tian'ny fotoana. Veloma tompoko. Amen. Amen. Dia mamerina ny fiarahabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny havana ary ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy ary indrindra ny fanahy masina, ny firaisana ny fanahy masina izay nangatantsika teo mba tena tafaray amin'ny fanahy masina tokoa tsika araka ny teny teo ny fampianarana fa raha tsy ny fanahy masina no mitoetra anatintsika dia mora mierikery tsika dia voly tokoa tsy kely lalina miambina eo am-baravaran'ny fon'ny olona eo izy ka raha tsy miambina raha tsy ny fanahy masina no antsika dia iny izy fa miverina indray na dia efa naroahana tokoa araka. Misaotra ny tompo misaotra ny mpanompony amin'ny fotoana teo izany efa nitondra antsika tamin'izay lazaintsika foana izany hoe tapany voalohany dia ny tompo moa izany nomba antsika izay mianadahy dia misaotra ny tompo satria mbola velon'aina salama ny amin'izao sabata faha 1 ny volana oktobra 2024. Araka ny efa nitenenina tery aloha izany dia fandraisana ny fanasan'ny tompo androany rehefa vita tamin'ny batisa tamin'ny ranobe ianao dia afaka mandray miaraka aminay. Raha mbola tsy vita moa dia misy fanazavana eto hoe efa nandray an'i Jesosy ianao nanaiky anazy ho tompo sy mpamonjy vonona iova ka amin'ny toerana misy anao raha misy olona izany na fiaraha-mivavaka afaka manao batisa anao amin'ny ranobe dia angatao ny tompo raha sitrapony dia ho tanterahany izany mba ahafahantsika hoe miray latabatra. Izay izany izy satria ny fandraisana fanasan'ny tompo dia tenin'i Jesosy mihitsy hoe izao no ataoko fahatsiarovana azy izy. Dia arak'ilay izay izany fandraisana fanasan'ny tompo izany fahatsiarovana nataon'i Jesosy dia niara-ny sakafo tamin'ny mpianatra izy iny no nataony ny teny izy efa voakintsika moa izany rehefa mandray fanasan'ny tompo hoe ny rany no fanekena vaovao ny tenany no natolo ny fanekena vaovao dia resaka rà izany. Io matetika azavaina mazava tsara satria ohatran'ny hoe misalasala mihitsy izany olona hoe maninona izany resahana inona izany hoe resaka rà izany. Henontsika tamin'ny vavaka teo fa rehefa androana ny devoly dia mangataka ny ràn'i Jesosy handrakotra. Zava-dehibe mihitsy izany io rà io azontsika mena lohateny izany ny teny fampielezantsika androany hoe ny herin'ny rà. Misy hery ao amin'ny rà, misy hira mihitsy izany mpanompon'Andriamanitra mamorona hira ohatr'izany fa izay mihitsy ilay izy. Misy hery ao amin'ny rà dia izay izany no resahantsika hoe ny herin'ny rà ny Jesosy Kristy. Ràn'i Jesosy moa izany no tena resahana izay nanolotra ny rany teo amin'ny hazofijaliana. Izy mihitsy nanolotra ny rany noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia natolotra ny zanany lahy tokana hozy izy mba tsy very izay rehetra mino azy ary Jesosy rehefa tonga tety dia nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana dia inona ny tena nataony noratsaina dia nandatsaka ny rany. Io ràn'i Jesosy izany tena zava-dehibe amin'ny fanarahana azy izao. Tsika dia mpianatra Jesosy mila mahafantatra tsara mihitsy izany hoe iza ilay Jesosy Kristy izay arahantsika, izay ivavahantsika dia fantarina koa izany hoe inona ny herin'ny rà. Tenin'Andriamanitra voalohany ho raisintsika ny amin'ny atao hoe rà io izany dia ao amin'ny Levitikosy 7:10 ny andininy tonga dia ny faha 1 ihany no raisintsika. Levitikosy 7:10 ny andininy faha 1. Tsy vakiako izany ny eo alohany sy eo aorianany fa azony vakiana ahafantaranao mihitsy hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fa eto dia ny momba an'ilay rà fotsiny izany no tonga dia ambarantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny ain'ny nofo dia ao amin'ny rà ary nomeko anareo izany atao ambonin'ny alitara mba hanaovana fanavotana ho anareo satria ny rà amin'ny aina no manao fanavotana. Averiko ihany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny ain'ny nofo dia ao amin'ny rà ary nomeko anareo izany atao ambonin'ny alitara mba hanaovana fanavotana ho anareo satria ny rà amin'ny aina no manao fanavotana.
Raha mamaky an'izany tsika zany mety ho sarotsarotra amintsika tsy tonga de andraisintsika eny antenantenany izy fa io zany de raha vakiana tsara hoe fa ny ain'ny nofo de ao amin'ny rà. Eo antsika de efa mijanona dikan'izany hoe fantatsika tsara fa ny rà io no mitondra ny aina. Zay mahatonga misy hoe rehefa misy ny maratra, misy ny olona tsaboana de tena ilaina mihitsy ny famindrana ny rà fa tsy ampy rà de angatahana ny olona hoe mba hoe manaova rà ho tehirizina. Tsy efa hatrampy zany no efa nampahafantarina ny olona hoe zava-dehibe io rà io. Fa ny ain'ny nofo izy de ao amin'ny rà. Tsy miaina ny nofon'ny olona raha tsy misy rà mikoriana ao anatiny. Zay zany aloha de zava-dehibe, zay mahatonga ny hoe ny rà dia zava-dehibe amin'ny ain'ny olona. Ary ny rà fantatsika tsara fa iza no tena mitarika anazy dia ny hoe ny fo. Efa nisy fanazavana teto ny amin'ny hoe mamindra fo. Teny gasy zany tena tsara mihitsy hoe mamindra fo zany dia ohatran'ny hoe karazana hoe transplantation ny fo zany. Hoe tena hoe afindra ny fo, ny mamindra fo amiko Andriamanitra, mamindra fo amiko Jesosy ny fon'i Jesosy afindra aminao zany hoe ao amin'ny rà ao amin'ny fon'i Jesosy le rà an'i Jesosy no hitepo ao anatin'ny fontsika de rà vaovao no iainantsika. Zay zany fa ny ain'ny nofo izy de ao amin'ny rà. Zava-dehibe io rà io tsara fantarina, tsy tokony hamenatra na atahotra ny miresaka rà fa zava-dehibe io tsy vakiako ny eo aloha satria io rà io de saro-pady mihitsy amin'Andriamanitra. Nanafarany an'ny zanak'Israely mihitsy tandremo io rà io aza mihinana na misotro an'io akory ary sisa fa tena hoe tena rà io zany ao no misy ny aina. De toy zany hoe ary nomeko anareo izany atao ambonin'ny altara mba hanaovana fanavotana ho anareo satria ny rà amin'ny aina no manao fanavotana. De nomeko anareo zany ohatry izy hanaovana fanavotana zay nahatonga ny tamin'ny andro teo aloha zany tamin'ny andron'ny fisorohana teo aloha dia efa zavaintsika foana fa mitondra zanak'omby na zanak'osy na zanak'ondry lay olona ny zanak'Israely zany de mankao amin'ny tempoly de apetrany ao amin'ity lohan'le zanak'omby ny tanany de iny no apetrany eo zany ny hoe mitondra ny helokany ohatran'ny hoe mifono amin'izay zany izy de alatsaka le rà zanak'ondry dia voavelany ny elony. Iny nefa dia fantatsika tsara fa saika atao hoe isan-taona isaky ny misy isaky ny malota ny zanak'Israely dia lasa foana maka biby ho alatsaka rà mandra-pahatonga an'i Jesosy. Zay mahatonga antsika hamaky sady amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany raisintsika manomboka amin'ny andininy fahasivy amby roapolo eo mandra-pahatonga ny amin'ny andininy faha 1 amby telopolo. Jaona voalohany toko voalohany ny andininy fahasivy amby roapolo de hajanontsika ny faha 1 amby telopolo hoe inona moa zany no le rà efa tamin'ny andron'i Jesosy vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe noho ny ampitso dia nahita an'i Jesosy avy manantona azy Jaona ka hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Io zany de efa azo ajanontsika eo sady zay nahatonga le zanak'ondry teo aloha dia entina vonoina de nametrahana ny tanana de le mpisorona be no mitondra ny fahotan'le olona. Isan-taona saika isan-taona io zany na isaky ny miakatra ao Jerosalema ny olona ao amin'ny tempoly. Fa eto tam'zany vao tonga Jesosy tam'zany tao mbola teo ny zanak'Israely rehetrarehetra fa i Jaona mpanao batisa zay ny alohan'ny lalana an'i Jesosy de hoy izy hoe nahita an'i Jesosy avy manantona izy de hoy izy hoe indro le zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Amen. Hitantsika teo aloha teo fa inona moa izy manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, vakiantsika ihany le Levitikos 25 teo am'le tapany farany amin'ny andininy faha 1 amby folo teo. Inona no teneny teo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny ain'ny nofo dia ao amin'ny rà ary nomeko anareo izany atao ambony altara mba hanavotana hanaovana fanavotana azafady ho anareo satria ny rà amin'ny aina no manao fanavotana. Zay le fanavotana zany manaisitra ny fahotany zao tontolo zao izy. Indro izy le zanak'ondrin'Andriamanitra
izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Zany hoe izy zany no mitondra fanavotana. Jesosy ilay zanak'ondry, izay nitondra fanavotana manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Tsy nifidy izy fa tena hoe izao tontolo izao mihitsy no tiany Tompo havotana zany. Efa mibebaka tsika teo mba tena ahafantarantsika mihitsy hoe mba tsy hidy ny lanitra. Zay no tena tanjona rehefa vao vela heloka tsika zany hoe mifona, mibebaka de tsy hanota intsony de hanao izay ratsy ihany fa any amin'ny elo araka ny teny teo de any misy fikotrohana nify. Tena misy zany ny elo. Matoa ny soratany ato misy fikotrohana nify any any ny afo be fa tsika ny tanjona de hiditra ao am'fanjakan'Andriamanitra fa tsy maintsy mandalo amin'ilay rano Jesosy. Izy zany indray mandeha monja, Jesosy no tonga nitondra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana. Tamin'ny rany dia vita ny famelan-keloka. Zay zany le misy hery eo amin'ny rà. Misy hery io raha fantatsika tsara ny tantara, tsy voakika eto ny tantara zany any amin'ny voahan'ny zanak'Israely tao Ezipta. Satria teny mihitsy n'Andriamanitra hoe tamin'i Mosesy hoe asiana rà, asivy rà mamono zanak'omby na zanak'ondry ny olona manodidina eo dia asivy rà hozy izy ao amin'ny tolàna zany ao am-baravarana fa rehefa handalo ny anjely dia zay misy rà amin'ny trano ao am-baravarana dia tsy ho faty ny lamatoa amin'izany trano zany. Io zany mila finoana satria tamin'izany ny fanazavana azy mihitsy hoe be da be ny zanak'Israely tao Ezipta. Be da be nefa zatra mifangaro amin'le fiainan'ny olona tao zany de rehefa nitenenina hoe zao no atao de tsy mino intsony. Na rehefa tenenina hoe andao tsika hivoaka fa tsy tsara ny fanandevozana de aleon'ny olona nandevozona tao satria malaina izy tsy mino fa misy Andriamanitra izay torian'i Mosesy sy Arona. Dia tsy nanisy an'le rà tamin'ny tranony fa maty ny lamatoa na ny lamatoan'ny biby rehetrarehetra koa ary tamin'izany. Ka io rà io zay le misy hery amin'ny rà. Zay le mahatonga antsika teo androana ny devoly de rehefa voaroaka ny devoly de angatantsika ny ràn'i Jesosy handrakotra ny tokantrano, ny tenantsika, ny fiainantsika, ny fananantsika rehetrarehetra fa misy hery io. Mila finoana koa zany satria tamin'ny amin'ny atoandro moa zany ny fiaraham-bavaka ao amin'ny WhatsApp dia momba ny finoana no resahana. Ny finoana hozy izy de hoe fanantenana ny zavatra mahatoky ny zavatra antenaina. Zay le fanazavana amin'ny teny gasy dia mino ny zavatra tsy hitako. Mila mahatoky ny zavatra antenaina fa tsy hoe zavatra hita. Zay zany izy hoe mbola tsisy nahita an'le anjely ho avy, tsy fantatry zareo inona ny antony hanasiana an'le rà fa mino fotsiny zareo. Misy Eziptianina izay miresaka am'zareo Israelianina teo akaiky teo hoe misy an'izany le Andriamanitra reo tena tsara. Hitanay mihitsy le fahagaganana nataony 5 zao no nataony. Hitanay le ny rano lasa rà, misy valala be da be, nisy an'izao. Tena Andriamanitra mahery ny Andriamanitra reo de nanaraka zareo de nanisy rà koa. Fa ny sasany indray nefa jiosy efa hita zao fa misy ohatran'izay zay le arak'le teny teo hoe efa mahafantatra an'i Jesosy ianao fa miembotra na variana de hozy ny Tompo hoe tsy fantako nareo hozy izy. Rehefa tonga any an-danitra ao am-baravarana zany tsy fantako. Miala amiko nareo. Mafimafy iny teny iny de ohatran'izay mihitsy koa ny zanak'Israely rehefa tsy mino dia tsy nanisy rà ny varavarana dia tonga ny fahafatesana tao am'zareo. Zay le hoe misy hery ao amin'ny rà ary mila mitandrina sy mila mino koa tsika zany. Mila mino fa amin'ny finoana moa zany amin'ny fampianarana amin'ny finoana dia zay ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe mino aloha tsika fa misy Andriamanitra. Raha tsy mino tsika fa misy Andriamanitra de efa foana ihany koa. Ohatran'ny zanak'Israely zany tsy mino fa misy Andriamanitra. Andriamanitra hozy izy tena izy mihitsy le atao hoe misy moa zay ny anarany. Le amin'ny teny frantsay misy zany hoe verbetre no anaovana an'izy. Yahweh no fiantsoana anazy fa amin'ny teny hébreu izy hoe Yod He Vav He. Dikan'izany misy. Amin'ny teny hébreu tsy mampiasa ny teny verbetre zareo fa Andriamanitra irery no mampiasa an'io hoe fisiana zany verbetre hoe amin'io zay ny anaran'Andriamanitra. Tsy azo mahatonga an'izy hoe sarotra tonoina na tsy azo tonoina satria zany ny fiantsoana anazy hoe Yod He Vav He amin'ny fiteny hébreu fa misy azo antononina izy hoe Yahweh. Zay koa ny famonoana azy zany amin'ny fomba famonoana hébreu fa zay le izy amintsika zany de hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ka zay le izy hoe
mila mino aloha tsika fa misy Andriamanitra dia mino koa izy fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra na alefany ho fanavotana. Dia ny rahan'i Jesosy izy ilay zanak'ondry manaisitra ny fahotana zao tontolo izao dia izay ilay izy hoe tahaka ny tany Ezipta misy hery eo amin'ny raha mino ianao fa misy hery eo amin'ny raha dia angatao ny rahan'i Jesosy fa tena hanadio hanavao. Ankoatran'ny fanadiovana ny fanadiovana ny raha zany hoe miaro amin'ny asan'ny fahafatesana mihitsy zany. Zay hitantsika teo ao amin'ny raha misy aina, zany hoe manome ainatsika, velontsika, miaro amin'ny fahafatesana koa izy satria misy ny fahavalo manafika zany fa amin'ny rahan'i Jesosy raha mitoetra amintsika dia tena hoe madio tsika. Io rahan'ny Tompo io tsy meno rehetrarehetra io fa izay mino azy, izay mandray anazy ho tompo sy mpamonjy ary mandeha amin'ny fahatsarana sy ny fahamarinana sy fahamasinana. Raha olona samy marina izy fa manaisitra ny fahotana zao rehetra zao tontolo izao fa izay mino azy. Misy olona be dia be tsy mino, misy manana finoana hafa, tsy mino an'Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany fa mino izy hoe ny biby, ny zava-maniry, ny nony fa manavitra azy, ny masoandro, ny volana ny sasany dia tsy mahazo an'io raha io. Io rahan'i Jesosy io sarobidy io araka ny teny hoe Andriamanitra nametraka an'io hatramin'ny nandroenany zao tontolo izao sy ny fidianan'ny olombelona zany hoe zanak'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra koa miteny fa ny rahan'i Jesosy izy dia mitaraina tsara, mahery mihitsy noho ny rahan'i Adama ary. Ka izay zany na ny rahan'i Abel koa. Hoe mitaraina io raha io koa zany mitaraina kay zany no tena miteny io fa ny rahan'i Jesosy mbola mitaraina sy maharitra miteo amina teon'Andriamanitra zany ka izay mahatonga antsika hoe mangataka ny rahan'i Jesosy mba ho amintsika. Fa arak'ilay teny teo zany fandraisana androany dia izay no tiany Tompo hazavaina tsara amintsika hoe inona moa tonga antsika fandraisana. Raha nomboloboka ilay izy fa Jesosy miteny hoe izao atao fahatsarovana ahy, tiany ohatran'ny hoe rà mihitsy izy io, mbola hisy tenin'Andriamanitra vakina avy eo fa izay hoe misy hery eo amin'io raha io tsy vitany hoe miaro amin'ny loza. Manasitrana koa io rahan'i Jesosy io, izay mahatonga an'izy rehefa mangataka ny rahan'i Jesosy tsika dia sotrointsika ny rahan'i Jesosy amin'ny finoana nanaovana an'izany arak'ilay fanazavana teo. Mila mino tsika dia sotroina ny rahan'i Jesosy fa ny rahan'i Jesosy izy tena mandoro. Rehefa miditra any anatintsika any izy dia mandoro ny aretina, tsimoka aretina, valana aretina. Raha mino ianao dia doran'Andriamanitra zany sitrana. Tena sitrana mihitsy io aretina io izay angamba no tiany Tompo tenenina ihany amin'ny resaka aretina tsy inona indray raha ohatra hoe resahana ohatr'izany dia ohatran'ny hoe marina ve zany. Taloha zany tena hoe narary vavony, fatatsika natao hoe mahareti-bavony zany fa tena marary, tsy afaka mihinana n'inona mihitsy tamin'izany, tsy mihinana sakafo malagasy moa zany ny ravitoto tena tiany gasy fa tsy mahazo mikitika ravitoto fa tonga dia vao mihinana dia feno mivotovoto be dia menamena be ny vatana manontolo dia avy eo ilay izy mitambatra dia miofaka. Io tarehy sy ny vatana io zany tsoahana reny, fatatsika reny ny bibilava manko manao an'izany. Rehefa indraindray misy fotoana dia tsoahany ny hoditrany. Tena re hoditra io tena tsoahana maina dia miala mihitsy noho ilay aretina mangididy hosorana menaka, hosorana crème, hosorana zao dia tsindromina. Izaho zany no tiako tenenina tamin'io tamin'ny mbola tanora kelikely. Tsindromina presque isan'andro zany nandritra ny ataoko hoe amam-polo taona mihitsy zany dia tena tsy mety sitrana hoe marary vavony dia tsy mahazo mihinana an'izao. Dia nisy fotoana notenenin'ilay olona hoe ndana miatraha tany ianao izy dia roahana devoly ahitra amin'itsy toerana itsy fa ho hitanao. Fa tamin'izaho moa zany tsy ilay aretina akory ary no nentiko tao fa mba teo tamin'izaho mbola tanora ao anatin'ny fahatanorana dia teo hazo fitahiana, hazo famonjena zany no natao. Fa noho ny tonga tao dia isan'andro maraina mandraparivan'andro zany miatraha tany roahana devoly dia afaka rehefa miverimberina moa zany dia antsoin'ilay mpinompin'Andriamanitra teo hoe toy izany hozy izy. Fa rehefa atao isan'andro presque isan'andro satria efa tsy nianatra, tsisy n'inona azo atao intsony satria ataoko ny fahasahiranana teo ny aretina dia tsaika teo foana isan'andro. Fa ny zavatra nahagaga anahy ataoko hoe tapa-bolana na iray volana taty aoriana tsy tadidiko intsony, tsy nakany amin'ny dokotera intsony satria izaho isan'andro koa mankany amin'ny dokotera tsindromina intraveneuse zany amin'ny tanana à gauche à droite dia adino, tsy nakany intsony, tsy nitsindrona fa nahagaga. Izay ilay fahagagana ataon'ny Tompo. Adino hozy izy, izay ilay faherin'ny rà
mangataka ny ran'i Jesosy dia tena nadio tsisy intsony, tsy mangidihidy, tsy naninona, nanomboka asain'ny olona zany hoe miaraka misakafo amin'ny olona, ny mihinana sakafo izay hohanina rehetrarehetra, tena sitrana ny vavony hatramin'izao amin'ny anaran'i Jesosy dia tena tsy misy. Zavatra mahagaga fotsiny fa rehefa tamin'izaho moa tao anatin'ny fahatanjorana, dia rehefa misy fotoana hoe tena hoe variana, efa tena variana hoe manaonao foana amin'ny fahatanjorana dia mahatsiaro ohatran'ny mararitra ny vavoniko izany dia efa fahatsiahivan'ny tompo hoe tandremo fa misy zavatra tsy mety indray nataonao io. Ka izay ilay fahatsiahivan'ny tompo hoe tandremo fa tsy fantako ianao izy rehefa ohatra hoe manaonao foana amin'ny fanarahana azy fa ny ran'i Jesosy dia tena misy hery. Dia ny diovina tena sitrana, manasitrana io mahagaga. Ny vavaka atao moa izany, izay mila sady ampianarina antsika izany rehefa mivavaka isika dia angatao mihitsy ny ran'i Jesosy. Tsoko ny ranao Jesosy dia ny ranao Jesosy mandoro, manapatapaka ny taova, manala ny aretina, ny tsimoka aretina, ny valana aretina iaintsika izany atsipy any Andavakinelo, any amin'ny Afarimy rehetra-po. Izany rehetrarehetra izany vavaka ianarana fa atao amin'ny finoana. Satria tsy hisy io, tsisy mahita fa amin'ny hery, misy hery izany eo amin'ny raha eo ka izay tahaka ny hery nataon'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely tamin'izy nivoaka any Ezipta dia asehon'Andriamanitra amintsika koa fa izy manana hery. Efa notenenin'ny mpanompony teo koa fa misy ny anjely ary ny anjely dia tonga namono izay tsy nisy an'ilay rà teo amin'ny varavarana ka izay izany angatantsika mba ho ny tompo miambina koa izy rehefa manana ny rà antsika izany ao anatin'izay. Dia ankoatran'izay tsy vitany hoe mitondra fanavotana fa na ny feon'ny fieritreretana ary sy ny zavatra eritreretintsika amin'io satria izany matetika ny fanamelohana azon'ny olona na dia efa mibebaka sy mifono ihany ary dia ilay feon'ny fieritreretana indraindray mbola miverina ihany. Izany tsy mety afaka ohatran'ny mbola tsy mety tsy mino izany koa na tsy mbola afaka tsara satria tsy mangataka ny ran'ny tompo, ny ran'i Jesosy ny tena manadio dia izay ilay izy ho vakiantsika eo amin'ny efa teto tamin'ny heriny. Raha teo ianao dia tamin'ny heriny lava mihitsy ny tenin'Andriamanitra nentin'ny mpanompony manazava ny amin'ny ran'i Jesosy. Ohatrany efa fampidirana ihany izany ny amin'ny hoe inona marina ilay rà. Tsy vakiantsika manontolo intsony satria tena raha te hahafantatra misimisy ianao izany dia afaka mijery ny vidéo tamin'ny heriny fa lava ny fotoana tamin'ny heriny izay nitondrana fanazavana ny amin'ny hoe iza ilay Jesosy Kristy dia voateny tao koa izany ny rà. Fa raisintsika ny ao amin'ny Hebreo 7 izany andininy faha 1 ajanontsika eo amin'ny faha 4 eo izany dia ho hitantsika hoe inona ny herin'ny rà. Efa nazavaina ilay izy tamin'izay fa eto dia ny fanazavana ahafantarantsika hoe manadio hatramin'ny feon'ny fieritreretana, tsy mankany amin'ny psy intsony ianao. Ny olona mankany dia mitantara izay zavatra rehetrarehetra eo fa mandoha vola fa eto dia entinao amin'i Jesosy, mangataka ny ran'i Jesosy ianao dia araka ny teniny koa fa rehefa tena te hiresaka amin'i Jesosy ianao, te hiresaka amin'Andriamanitra dia midira eo amin'ny efitranonao mangingina, handrainao izay mba hitanao mangingina hamaly anao. Vakiantsika ny Hebreo 7 manomboka ny 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Kristy kosa tonga ho mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy, namakivaky teo amin'ny taberna-kely lehibe, lavitra tsara, lavitra sady tsara lavitra izay tsy natao tanana izy. Izany hoe tsy isan'izao zavatra ary izao. Niditra indray mandeha monja tao amin'ny fitoerana masina izy nefa tsy mba nitondra ranosilà sy ranon-janakomby izy fa ny rà ny tenany dia ampy ahazahoana fanavotana mandrakizay ho antsika. Hitantsika eo aloha, hitantsika amin'izany efa nazavaintsika teo fa izany ilay sorona izay natao tamin'ny zanak'ondry teo aloha natao isan-taona dia nataon'i Jesosy hoe niditra indray mandeha monja izy teo amin'ny fitoerana masina dia ny tenany, ny rà ny tenany mihitsy hozy izy dia ampy fa tsy nilaina intsony ny ranon-janakomby na ranosilà na ranon'ondry izany fa ny tenany ny rà ny tenany dia ampy ahazahoana fanavotana mandrakizay ho antsika. Amen. Tena tsara mihitsy raiso ny ràn'i Jesosy fa fanavotana, io ilay resahana tary amin'ny Levitikosy tary hoe fanavotana. Fa ny ràn'i Jesosy no mitondra ahazahoantsika fanavotana mandrakizay. Tsy amin'izao ihany tsy miverimberina intsony fa mandrakizay satria fantatsika tsara fa
Rehefa tonga Jesosy dia efa niteny izy hoe ho rava io tempoly io. Vao rava ny tempoly 70 taona taoriana nahaterahan' Jesosy dia tsisy intsony ny fanaovana sorona teo amin'ny zanak'Israely satria tao amin'ny tempoly ihany no nanendren'Andriamanitra nanaovana sorona. Any amin'ny sinagoga tsy misy sorona fa sinagoga moa zany toerana ivavahan'ny Jiosy amin'izao fotoana. Fa ny tempoly ihany tao amin'ny tempoly ihany nanaovana ny sorona tao amin'ny tabernakely io zany. Fa rehefa rava le may ny tempoly teo amin'ny zanak'Israely tao Jerosalema dia tsisy intsony ny sorona. Fa Jesosy nanolotra ny tenany indray mandeha monja, niditra tao izy rehefa nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana izy nanolotra ny ainy dia tritra ny lamba nanasaraka tamin'ny efitra masina indrindra. Tritra hozy izy avy any ambony le fiarana zany tritra avy any ambony manombatonga taty ambany zany hoe Andriamanitra mihitsy no nanatritra azy. Hoe tsisy intsony ny elanelana eo amin'Andriamanitra sy ny olona rehefa mandray an' Jesosy. Jesosy hozy izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy mihitsy ny teny an'izany, izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Raha te ho any amin'Andriamanitra isika dia mandray an' Jesosy ianao fa izy ny lalana, ao aminazy ny marina mila mandeha amin'ny fahamarinana dia fa fiainana arak'ilay teny teo ny rahany no mitondra aina. Fanazavana daholo zany maninona ny hoe fiainana izy satria ao amin'ny rahan'i Jesosy no misy ny aina. Dia zay ilay izy hoe 9:10 aminaran'i Jesosy eo amin'ny Hebreo teo 7 aminaran'i Jesosy hoe fa raha ny rahan'osolahy sy ny rahan'omby lahy ary ny laven'ny omby vavy afafy amin'izay voaloto no mana-masina ka manadio ny nofo, maika fa ny rahan'i Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona. Zay ilay hoe na ny fieritreretana ary ny feon'ny fieritreretana dia miala amin'ny asa maty zany mihalatra ny fijangajangana arak'ilay tenin'ny vakiana teo koa fa na ny fanompoan-tsampy sy ny fombafomba ratsy rehetra dia ho afaka amin'izany. Madio ianao dia afaka amin'ny fahazaran-dratsy dia eritreritra vaovao. Lasa ny zavatra teo aloha izy dia olom-baovao indray tsika miova amin'ny fanavaozana ny saina fa zay ny tanjon'ny Tompo. Tanjon'ny Tompo amintsika dia ny hidirantsika ao amin'ny lanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia zay tsy fantatsika zany hoe misy hery ao amin'ny rà, be da be izy eo aloha fa tsy vakiantsika intsony satria ho lasa ho lava fa manasa anao zany arak'ilay teny teo hoe fanazavaina tamin'ny heriny ny amin'io rahan'i Jesosy io koa. Ka dia raiso fa ny rahan'i Jesosy no tena hoe ananantsika fanavotana. Araka ny teny teo zany tiako vakiana ilay izy fa aleo tsy satria be da be fa ny iray kely ho vakiako kely zany dia eo amin'ny 220 eo aminaran'i Jesosy. 220 aminaran'i Jesosy hoe ity no rahan'ny fanekena izay nandidian'Andriamanitra ho anareo. Any amin'ny Exodosy 4:20 no teny an'izany hoe tena hoe ny rahan'ny fanekena dia nafafy mihitsy ny rahan'i Jesosy amin'ny tsika tsirairay avy. Fafazo zay mba tonga an'ilay izy hoe ilay rahan'i Jesosy afafy amin'ny tenantsika, amin'ny fananantsika, amin'ny tokantranontsika, amin'ny ankohonana, amin'ny fianakaviana fa izy no miaro antsika amin'ny asan'ny devoly anie izy. Ny olona koa zany indray mieritreritra hoe tena hoe inona moa zany izy miaro izy amin'ny asan'ny devoly daholo lay ny aretina sy ny fahafatesana sy ny loza ireny devoly tsy kely lalina fa angatao ny rahan'i Jesosy fa hiaro antsika. Dia alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny Tompo dia raisiko ny ao amin'ny Korintiana 1:1 manko no andraisantsika ny andraisana ny fanasan'ny Tompo zany alohan'izay fa ilay tapany faharoa izay tsy vakiana matetika manomboka amin'ny 7:20 no vakiana ahafantarantsika hoe misy hery eo amin'ny rahan'i Jesosy. Aminaran'i Jesosy zany 7:20 amin'ny Korintiana 1:1. Korintiana 1:1 vakiana manomboka amin'ny 7:20 manao izao aminaran'i Jesosy hoe koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapaokin'ny Tompo amin'ny fomba tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny Tompo izy. Hitantsika fa lasa fanameloana indray zany ilay fandraisana fanasan'ny Tompo raha vao hoe mandeha raha amin'ny fomba tsy mendrika hozy izy. Ka nazovy no mihinana ny mofo
sy misotro amin'ny kapoakin'ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika dia homeloka ny amin'ny tena sy ny ran'ny tompo izy. Zay ilay misy hery ny ran'ny tompo, inona ilay izy de tohizany andiny fahavalo amby roapolo anaran'ny Jesosy hoe: "Fa aoka ny olona andiny tena vao hihinana ny mofo sy hisotro amin'ny kapoaka, fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana azafady, fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenan'ny tompo izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofo eo aminareo ary efa maro aza no nodimandry." Mampatahotra zany mampatahotra zany, zay ilay misy hery eo amin'ny rahan'i Jesosy io. Raha tsy mandiny teny tsika fa manaonao foana arak'ilay tenin'ny bebahantsika teo hoe manao zay ratsy tsy tafiditsy ny fanjakan'ny lanitra ny tompo mahita ny fo sy ny voza izy fa mila mitandrina fa lasa misimisy ary hozy ny nodimandry sy marary sy marofy. Mampatahotra zany ka angatahana, zay zany misy dikany koa ilay izy raha ohatra hoe efa nahafantatra ny tompo tsika ka miverina marary arak'ilay teniko teo hoe efa nisotranin' Jesosy de lasa manaonao foana de hitanao mihitsy fa le aretina eo no eo tonga de ampatsivin'ny tompo hoe tandremo fa kitihako indray ny aretinao ary ny devoly tsy kely lalana. Fa lasa marary sy marofy raha ohatra hoe mbola manaraka ny nofo mihitsy zany arak'ilay fiteny teo de ny sasany ary hozy efa nodimandry. Tohizako ihany izy andiny faha iraika amby telopolo zany anaran'i Jesosy fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina, fa raha tsaraina isika dia ahitsy ny tompo mba tsy ho eloina miaraka amin'izao tontolo izao. De zay ilay izy zany ho ahitsy ny tompo tsika, tsy ho elohana miaraka amin'izao tontolo izao ary efa mibebaka sy mifona, zany hoe ilay fibebahantsika zany tsy hiverimberina foana. Ohatran'ny teo aloha ny zanak'Israely de miverina ihany fantany hoe tsy izy mitondra ny liza zany le zanak'ondry mety heverina hoe tsy hanontena matetika ka zay no napetraky ny tompo. De atao ihany ny ota sy ny fahotana de hoe miverina isan-taona fa Jesosy indray mandeha monja kanefa mitandrina isika fa raha tsy manasa antsika izy zany atao fahatsiarovana zao ny fandraisana fanasan'ny tompo mba ho voadio amin'ny tompo tsika indray mandeha monja. Raiso Jesosy raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao, hivavaka tsika avy eo alohan'ny handraisana fanasan'ny tompo raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia angatao mihitsy io rahan'i Jesosy io, fa adio ianao zany, adio tsika tsirairay avy. Mahatonga miteny ianao moa zany izaho ao anatiny satria izaho efa nandray anazy ny mpanompon'Andriamanitra koa eto efa nandray mahafantatra tsara mihitsy hoe raisiko Jesosy ho tompoko sy mpamonjy. Ny ankabeazany amin'izao fotoana izao de hoe mpamonjy misy fitahiana aho ka andana mankaty aminay fa rehefa miaraka aminay ianao de isa fitahiana ny fiainanao lasa mpanankarena, lasa milamina tsara. Ny filaminana amin'ny fiaina mety omen'i Jesosy amin'izay tsika fa ny tena tian'ny tompo de le fanahintsika ho voavonjy. Ka angatao mihitsy ny rahan'i Jesosy raha mbola tsy tapanao zany ny herin'ny rà de angatao. Efa mifono tsika teo fa angatao atoloro ny tenanao zany handray an'i Jesosy ho tompo. Ho tompo zany dikan'izay tompo zay tena manaiky anazy fa izy no tomponao izy no mitarika anao izy no mibaiko anao. Rehefa hoe tompo zany inona no ahafantarana hoe mpanompon'ny tompo tsika dia manaraka zay teniny. Ny tompo zany ny mpanompo zany ny teniny le tompony hoe arak'ilay teny hoe raha misy tompony hozy izy misy tompo anankiray zay tonga avy any amin'izay alehany any izy de tonga koa le mpanompo efa avy niasa reraka avy tany amin'izay misy azy tany de mbola miteny ihany le mpanompo hoe anamboary sakafo de omeo de manaiky ihany le mpanompo fa tsy hoe za reraka ianao mipetrapetraka fotsiny tatiko nahoana no hanao sakafo aminao indray. Fa manaiky ny tenin'Andriamanitra zany ny teniny de ato amin'ity baiboly ity miteny amintsika izy ato de miteny koa izy amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny fahitana indrindra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Le fanahy masina zany fanahy mpanazava zay no tenenin'i Jesosy mampahafantatra antsika ny marina ihany koa dia zay le izy hoe raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao, tsy hitanao ny herin'ny rà hoe tena manan-kery tokoa ny rà de angatao androany. Hoe tena za Jesosy de tena angatahako ianao ambanin'ny rànao manomboka izao no hanadio. Misy fanavotana ao ary ao misy ny aina araky ny fanazavana nentsika teo. De manadio ny tompo, tsy vitany miaro antsika amin'ny loza sy ny asan'ny maisina fa manadio na ny feon'ny fieritreretana, manala antsika tsy hiditra any amin'ny fikotroha nify arak'ilay teny teo any amin'ny elo. Fa tena manadio ny tompo ka angatao ny rahan'i Jesosy androany mba hanadio anao rehefa arak'ilay teny teo koa zany raha variana
mihembotra indray dia angatao ny rahan'i Jesosy mba hanadio ihany koa andrakotra satria tsisy afa-tsy ny rahan'i Jesosy ihany no ahafahantsika mitondra ny tenantsika raha hoe hanaiky isika ho kristianina arak'ilay teny teo izany mino. Raha kristianina ianao mino fa mino Andriamanitra, misy Jesosy zanak'Andriamanitra, izy ilay Mesia, izy ilay Masia, tena ny ranon'Andriamanitra tokoa, izy tokoa nanolotra ny rano teo amin'ny hazofijaliana dia mila mino amin'izay tsika dia rehefa mino amin'izay tsika dia mino koa fa ny rahan'i Jesosy tsisy mahita an'izany fa aseho an'ny Tompo io rehefa tena miaraka aminy ianao ampahitany mihitsy hoe ino ny rahako manadio amin'ny fomba rehetra rehetra izany aseho an'ny Tompo ka raisy Jesosy avaozy ny fanoloran-tena mba tsy ho anisan'le ho lavy ny Tompo arak'ilay teny hoe le voalohany indray no lasa farany fa ny farany lasa voalohany. Misy foana le miteny hoe ny tompony miandry amin'ny andro farany, marina hoe izay ny faniriantsika mba hibebaka le olona amin'ny andro farany dia voaray an'ny Tompo. Fa ny tena izy dia maheno ny tenin'Andriamanitra ianao dia mibebaka dia mandray an'i Jesosy ary rehefa mandray an'ny Tompo dia inona ny tenin'i Jesosy? Ndana hozy izy dia tory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izany mahatonga antsika tsy mipetrapetraka na amin'inona n'aiza n'aiza ataontsika na miasa io izany satria isika mety misy miasa, misy nefa hoe irahan'ny Tompo manao ny asany dia mitory mampahafantatra ny olona hoe velona Jesosy misy Jesosy mandehana amin'ny famasinana, mandehana amin'ny famarinana fa izay masina ihany no ahitan'Andriamanitra ary ny rahan'i Jesosy arak'ilay teny teo izany dia misy hery, manana hery io manadio, manasitrana, manala ny feon'ny fieritreretana, mamela heloka ny Tompo amin'ny alalan'ny rahany. Dia hiomana sady izany tsika hivavaka aloha tsika izany amin'izany tenin'Andriamanitra izay dia hivavaka ihany koa ho anao izany izay manolo tena. Misy vavaka fo eo avy eo raha manolo tena ianao mbola tsy manolo tena ho an'i Jesosy dia arao ny vavaka. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao fa nihembotra dia avaozy koa ny fanoloran-tena ary indrindra angatao ny rahan'i Jesosy mba tena hanadio sy hanao fahagagana indray izany haneho fahagagana amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Vavaka isika tompoko. Eny ray misaotra anao izahay satria miteny aminay foana ianao mampahafantatra anay ny sitraponao. Eny amin'ny ranao tokoa dia misy hery ny ranao ary amin'ny ranao Jesosy no misy ny aina, ianao no nanome ny aina. Ianao ilay Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao tamboniny tsy misy ianao Jesosy, tambonin'izao rehetra izao ianao satria ianao ilay teny tonga lofo, ianao ilay teny, ianao ny teny Andriamanitra, ianao ilay teny dia ary izao rehetra izao. Ka dia andreto izay Tompo manantona anao mino fa velona ianao misy ianao ilay Andriamanitra, Andriamanitra velona, Andriamanitra mihaino vavaka, mamaly vavaka ianao ary ianao tokoa ilay Andriamanitra nanolotra ny zanakao ilay tokana Jesosy Kristy Tompo. Ka dia andreto izay Jesosy n'iza androany vonona hanolo tena ho anao dia hienoho ny vavaka i Jesosy. Afaka manaraka ny vavaka izany isika raha vonona hanolo tena ho an'i Jesosy. Eny Tompo na henon'ny teny tokoa izay androany fa ianao ilay zanak'Andriamanitra, ianao ilay zanak'ondry mitondra ny fahotana izao rehetra izao, mitondra fanavotana. Tia Jesosy henoko ny teninao ka dia manolo tena ho anao handray anao ho tompo sy mpamonjika. Androany Jesosy raisy ny mpanomponao mifono aminao tokoa amin'ny fahalemena, amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Ka dia mangataka ny ranao Jesosy hadio tanteraka tokoa. Manomboka izao sasao amin'ny ranao mba voakeloko ary diovy ho afa-pahotana Jesosy amin'ny ranao Jesosy. Tahaka izany koa aoka ianao nitahiry, tari-dalana, hanolontsaina, mangataka ilay fanahy masina ho amin'ny tsirairay avy ka dia handroso Jesosy hitady ianao amin'ny toerana misy azy, amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Tahaka izany koa Jesosy n'iza nihembotra variana tsy nahatsapa fa ny ranao tokoa dia manan-kery, miaro, manasitrana, manadio sy manavao, manala ny fahotana, ny fiampangana ataon'ny Satana dia fohananao tamin'ny ranao Jesosy, ny ranao teo amin'ny hazofijaliana nanadiovanao anay ka dia enga anie Jesosy ny fanavaozana ny fanoloran-tena androany tsy hiverina amin'ny fahotana intsony fa raha manaonao foana tokoa izay izany no mahatonga ny aretina hozy ianao marofy ary hatramin'ny fahafatesana ka dia mifono aminao izay satria indraindray maty, tsy maty ara-nofo ihany fa ara-panahy. Lavitra anao Jesosy tsy tafiditra ao amin'ny fanjakanao ka dia mamindraha fo amin'ny tsirairay avy. Raiso ny tsirairay Jesosy, raiso hiverina aminao hanolo tena ho anao
anaiky fa ianao ilay zanak'Andriamanitra velona, ianao ilay zanak'ondry nitondra ny fahotana zao tontolo izao ary indrindra ianao ilay zanak'ondry efa nandesy mipetraka ao amin'ny seza fiandrianana miaraka amin'Ray hiandra ny any an-danitra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia raiso izay Jesosy ankasitrao ny tsirairay avy ianao hamindra fo, hiaino ny vavaky ny tsirairay avy ka dia saotra mihaino vavaka mamaly vavaka, saotra Tompo saotra miranao soa, saotra amin'ny fanahina masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Amen. Amen. Dia arak'izay zany dia hiomantsika ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo, hitsangantsika zany hihaino ny teny izay nanorenana ny amin'izao fandraisana izao zany ataoko fa efa niomana ny amin'ny ranom-boaloboka ianao sy ny amin'ny mofo tsy misy masirasira izay efa nahazavaina amintsika zany. Ka dia ihainoantsika ny teny izay hanorenana izao fandraisana izao satria ny Tompo no miantso antsika. Tamin'izany ny mpianatra no nantsoiny, fantatrsika tsara fa nanomana izy. Na ny mpianatra ary gaga hoe fa ahoana ary moa izany fa tenerin-dàna hozy izy mandeha mialoha nareo dia jereo fa misy olona efa niteneniko hoe avy amin'ilay tomponay dia efa niteny izy hoe hanamboatra ato aminao no hanaovana ny fiarahana zany hoe fiarahana niara nisakafo zareo niaraka nandray ny fanasan'ny Tompo zany zay satria mahatonga an'izay hoe Jesosy no nanasa ny mpianatra hiara sakafo taminy hanampahafantariny an'izay dia izay no vakiantsika zany eo amin'ny Korinthiana voalohany 1:20 no nandraisan'ny Paoly azy. Averin'i Paoly zany eto hoe inona no zavatra niseho tamin'izany dia ho raisintsika manomboka amin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy vakiana amin'ny anaran'i Jesosy toy izao. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiany ilay mofo ka hoy izy, ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Vavaka isika Tompoko. Eny Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny fanasana ataonao aminay Tompo. Izao tokoa no tianao ho fahatsiarovana anao satria ianao no tianay ho tsaroana, mahatsiaro anahy foana izay Jesosy ianao no tonga tetỳ amin'izao tontolo izao nanaiky ianao Jesosy, nanaiky hitondra ny fahotana izao tontolo izao tokoa, hitondra ny fahotako ny fahotana tsirairay avy. Ka dia misaotra Jesosy mahatsiaro fa tia anay ianao rehefa tia dia tena tia hatramin'ny farany. Ka dia ndreto izay Tompo, hitondra ny tenanay, hitondra ny hotanay Jesosy, diovy foana ny fo, ny fieritreretanay, ny fanahinay, esoriny ny fanameloana rehetra ataon'ny Satana ka dia manomboka izao dia adio indray izay Jesosy, adio ny fo amam-panahinay, ny tenanay manontolo satria ianao no manadio ny rahanao Jesosy manadio hamarino izao famantarana izao, hamarino izany mba tena ho hitanay ny voninahitrao, ho hitanay ny fahasoavanao, ny fanadiovanao anay Jesosy anatiny sy ivelany ka dia misaotra miasa, misaotra amin'ny fanasana indrindra ataonao aminay ankehitriny. Hamarino izany ny voninahitry ny anaranao Jesosy ary amin'ny anaranao no fandraisany vavaka izany. Alleloia. Amen. Hoy ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Dia ho raisintsika ny mofo dia hohanintsika ny anaran'i Jesosy Tompoko.
Dia torak'izany koa ny ranom-boaloboka ny kapoaka dia hosotroantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hivavaka tsika sady amarana ny fotoana zany no hisaotran'ny Tompo ny amin'ny rahany sy ny tenany izay noraisintsika teo nosotroantsika. Eny Tompo ry Andriamanitra iray, Jesosy Kristy fanahy masina, misaotra anao izay ny amin'ny rahanao Jesosy izay manadio ny ranao tokoa no nosotroanay teo ka dia mandoro izay tsy hanao rehetra ao anatinay inona endrika aretina, valana aretina na tsimoka aretina dia efa dorana amin'ny ranao Jesosy ka adio izay Jesosy. Vaovao avaozonao ny ao anatinay dia ho sitrana Jesosy tsy izay izao ihany fa raha mino izay hozy ianao tsy izay ihany no vonjena fa ny ankonanay koa dia entinay aminao ny vady aman-janakay ny ankonanay nizaniza koa ireo mpanomponao maro mitady anao, miezaka mitady anao Jesosy dia hainao hanadio sy hanavao Jesosy n'aiza n'aiza misy azy ireny. Ilay tenanao Jesosy ianao tokoa ilay mahana avy any an-danitra ny tenanao no natolotra ao ho fanavotana dia ilay tenanao izay efa nohaninay teo koa mitondra tanjaka, hery, fahasalamana andehananay tokoa andehananay amin'ny lalana tery araka ny teninao teo. Tery ny lalana mankany amin'ny fanavotana, famonjena ka dia ampianaro izay handroso satria ianao no efa nanolotra ny tenanao nanome ny tenanao ho tanjakay ho herinay dia hijoro izay handroso handeha hatramin'ny farany fa izay maharitra hatramin'ny farany hozy ianao izany no vonjena. Dia inga anie izay Jesosy mba ho tafiditra ny lanitra ao tokoa, eny tsy ho voarindrina tokoa ny varavarana fa ho tafiditra hiaraka latabatra aminao any an-danitra any amin'ilay fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy satria eo aminay mandrakariva ianao ao anatinay, tehirizo ambany elatra ao izay tehirizo izay tsirairay avy dia apetraka aminay no avinay izao alina izao ny angatahana aminao mandrakariva dia fanahinao masina hampafantatra anay ny sitraponao, ny tokony atao na tsy ny tokony atao ny amin'ny fanarahana anao indrindra indrindra ny amin'ny ho avy rehetrarehetra n'iza nandray anao dia hahita fa velona ianao miasa ianao Jesosy miala ny tahotra, miala ny henatra, miala ny asan'ny Satana ka olom-baovao izay ao aminao, olom-baovao Jesosy tsy izay intsony ny velona fa ianao Jesosy Kristy ny velona atao anatinay. Misaotra ny mamaly vavaka, misaotra mamindra-po amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany izany misaotra ny Jesosy ny amin'ny zavatra maro betsaka ny voateny teo fa raha indraindray isika tsy mahatadidy dia izay ny isorantsika amin'izao teknôlôjia moa izany azo verenana henoina sy vakiana ilay izy dia mazotoa na mamerina izay koa ny fanao izany na izay izao ary dia manao an'izany raha ny zavatra mampahery na tsy mazava dia averina foana izay ny isorana ny tompo hoe izao ilay fotoana izao izany tsy hoe lasa any iny dia variana any fa hiverenana inona marina moa izany ny tena tenin'ny tompo dia izay na ny tamin'ny fotoana tamin'ny heriny sy ny fotoana hafa betsaka ny fijinoam-bavolombelona ny fampianarana ny fotoana rehetra dia mazotoa miaino sy mitady an'Andriamanitra izany dia izay mianadahy kosa dia hanao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny heriny tahaka izao izany aty Eropa manomboka amin'ny 8 ny fotoana ionantsika eto hifampiharizantsika hizarantsika ny tenin'Andriamanitra. Izao ary tompoka manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen.